Faly mitsidika ny tokantranonao indray ny sampana fampalalam-baovao ny MBS amin'izao alina izao ary manantitra ny arahaba ho antsika rehetra izay manaraka izany. Manasanao ihany koa tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Isan'ny mitana ny sain'ny mpanara-baovao ny resaka mikasika ny fifidianana izay nitanterahana androany fifidianana solombavam-bahoaka ary fantoka betsaka amin'izay ny vaovao izay omenanao atolotranao amin'ity androany ity tamin'ny 5 ora ariva teo no nikatona ny birao-pifidianana rehetra manerana ny nosy ary avy hatrany dia niroso tamin'ny fanisam-bato. Raha ho an'ny tetsy amin'ny LM manokana dia mitarika ny lisitra atolotry ny team maka 25 tao amin'ireo birao fandatsam-bato miisa 5 teny an-toerana ary io ariva io mitatitra ny vaovao Germaine Menjanahary sy Erzo Rajonarivonjy. Nanomboka tamin'ny 5 ora sy 15 minitra ny ariva teo ny fanisana vato ho an'ny birao-pifidianana etsy Ampefloa. Teny antoerana ihany koa ny avy eo anivon'ny Sadek niatrika ny fanisana ny vokatra. Tsikatra nandritra ny fotoana fa niena ny tapa-avitrehana ho an'ny mpifidy raha ampitahaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena izao fifidianana solombavam-bahoaka izao. Raha ho an'ny tetsy Ampefloa manokana dia nanjakany ny lisitra izay tarihin'ny kandida atolotry ny team maka 25 ireo vokatra. Izany hoe mitarika ny kandida team maka 25 amin'ireo birao-pifidianana izay miisa 5. Signature anakoroa. Signature numéro 1. Signature numéro 1. Samy niatrika sy nahitana solon-tena avokoa ireo kandida mpifaninana izay hiazakazaka hoeny amin'ny lapany Tsimbazaza nandritra ity fotoana ity ho an'ny tetsy Ampefloa manokana. Ho ampitaina amintsika eo ihany moa ny toy ny vaovao makasika ny voka-pifidianana amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka notontosaina androany izao. Amin'ny ankapobeny moa zany dia somary nahitana fienany ny tapa-avitrihan'ny olona izay tonga ny fidy tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka androany ity araka ny zavatra hita teny rehetra teny tanatin'ireny birao fandatsaham-bato ireny sy ireo karazana vokatra vonjimaika izay voarainay fa nanefa ny adidiny tetsy amin'ny lycée Jules Ferry Faravohitra ny filoha-mpanorona ny antoko tiako Madagasikara io maraina io tsy azo atao ambanin-javatra ny fifidianana solombavam-bahoaka hoy Andriamatoa marika Ravalmanana nandritra ny fanehoan-keviny taoriny izay fandatsahany vato teny amin'ny birao fandatsaham-bato lycée Jules Ferry Faravohitra izay teny an-toerana Lorette Bertona sy Manora Andriamalala. Tamin'ny 7 ora maraina ny Alatsinainy 17 Mei 2020 sy 2 no tonga nanefa ny adidiny teny amin'ny lycée Jules Ferry Faravohitra ny filoha-mpanorona ny antoko tiako Madagasikara. Adidy amin'ny maha-olom-pirenena ny mifidy io nambaran'Andriamatoa marika Ravalmanana. Kiondalana lehibe ahafahana mandray antanana ny hoavin'ny firenena malagasy ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Manan-danja ny safidin'ny tsirairay hoy hatrany Andriamatoa marika Ravalmanana ny filoha nasionaly ny antoko tim. Mila rovana araka izany ny safidy ary mila mailo ny rehetra amin'ny fanisam-bato. Tsy hoe vitana mifidy dia mifidy hatreo fa rahantsika nahita tsara ny zavatra ny seho teo aloha tamin'ireo fifidianana izay filohan'ny repoblika ireny. Izay tena misy dia misy tokoa ireo ilay fanovana sy fanodikodonana ny vato. Zay kiny mahatonga ny olona tsy hifidy matetika efa tena leo izy. Hoe mbola ilaina ihany ve zao fifidianana zao. Fa reny ny zavatra ny seho teo aloha. Za dia manaingana raha foana fa na inona mitranga tsy maintsy atao foana, tsy maintsy mitraka foana tsika, tsy maintsy mijoro foana tsika. Any eo hatrany zany hoe maha-olom-pirenena zany, zany manao ny asa na devoir olom-pirenena manana zo hifidy zany. Fantatra tsara mihitsy ny eritreritry ny vahoaka na zany nanao ny fampielezan-kevitra ireny hoe mbola ilaina ihany ve ny fifidianana eto Madagasikara satria efa reny zavatra nitranga ary mety mbola ireny ihany koa ve ny zavatra eo aza mieritreritra izany nareo fa ain'Andriamanitra foana manova ny zavatra ka dia tonga avy nareo mifidy ary arao maso ny vato fa vita ny fifidianana fa zay mipetrapetraka fotsiny arao maso amin'ity samy mailo satria tia ny atao hoe élection de proximité na le fifidianana eny akaiky ny vahoaka tena zava-dehibe tokoa ny fampalalana ny olona hoe rehefa tonga ny fanisam-bato eo reo le délégué de vote eo reo le
olona tsotra fa ny olona rehetra koa afaka manatrika an'lizy tokony hozarina mihitsy ny malagasy mbanana fahasahina manao zavatra ijoro tsapa ho iantrany ny filompanorany antokotiko madagasikara raha nanontanian'ny mpanao gazety ny tenany fa tsy mavitrika loatra ny olo-pirenena hatramin'ny tapany maraina teo nanao ny adidiny naneo ny heviny momba izany indrindra ndre matoa marika ravalomanana fatany tsara nge zany andraikitra ny hoe maha-olo-pirenena zany tokony hifidy izy fa tsy maintsy matokotsika pozitivena foana ny zavatra zava-dehibe nge zany hoe fividiany solombavamboaka zany re olona tsy maintsy atao mihitsy zany satria enkinda ny ampirenetsika ny fomba fametrahana zany hoe solombavamboaka ary indrindraindrindra ananatsika fatokisana fa hoe tena isy eto an'ity firenena ity zany solombavamboaka hiasa marina amavoaka zany ary anao tolo-dalàna zay mahasomy vahoaka na inona zava-mitranga matoky ny filo nasionaly ny antokotiko madagasikara ndre matoa marika ravalomanana fa vahoaka endry ny vahoaka malagasy toy izany koa ny tompona andraikitra izay mikirakira ny fifidianana ka ho vokatra hitondra fivoarana sy fandrosoana ho an'ny firenena malagasy tokoa ane ny ao arinina izao fifidianana izao fa hatramin'ny folora maraina teo izay nandalova ny mpanao gazety nahitany amin'ireo biro-pifidianana vitsivitsy atao anatin'ny boriboritany fahatelo dia tsikaritra fa mbola ambany dia ambany ny tapa-avitrian'ny mpifidy izay tonga nandatsabato nanomboka tamin'ny 9 maraina izay nisokafany izany biro-pifidianana izany sy Lorette Bertona sy Manora ndray malalatra ny tamin'ny 7 ora sasany no tonga namitany adidiny amina olo-pirenena feno azy ifeno rahalambomanana kandida solombavamboaka natolotry ny timy makavainjainky tsy amin'ny boriboritany fahatelo dia tsy amin'ny sekoly fitarikandro andravoangy ambony ampitandrasalama no nanefany izany adidiny izany dia mbola averika any mitarika ireo olona dia hifidy aloha androany mila mifidy tsika izay mifanentanana ameko ny ponina eto amin'ny boriboritany fahatelo dia miandro mivalintsika rapitro zany hoe dia sotra indrindra akoatr'izay dia nanetana ny olona izy ho tonga ifidy ary no amafisina fa zava-dehibe ny fifidianana solombavambahoaka nanefa ny adidiny tetsakady fotsy ihany koa ny kandida lisitra faharoany tima amin'ny boriboritany fahatelo io maraina io nanararoatra nanafatra ny malagasy izy mba anaramaso sy hiaro ny safidiny rahantsika ny andindin'izay entiny Lorette Bertona sy Manora ndray malala zava-dehibe amin'ny maha olo-pirenena ny fandehanana mifidy hoy Razafindrazaka Bodoarso tonga nanefa izany adidiny izany izy ny Alatsinainy fa 17 ny volana May tokony ho tamin'ny 10 ora sasany maraina tokony havitrika avokoa ny rehetra mba handeha an-datsabato ibodo ary ny tena zava-dehibe dia ny fanaraha-maso sy ny fanisam-bato sy mandra-pahatongavana eny amin'ny SRMV sy ny CENI manainga ny rehetra satria ny adidy sy an'olon-dratsy ainty ray manonja ary antoka lehibe ho an'ny firenena mba hisin'ny fahamarina toerana ao anatin'ny fanjakana ka ahitany rehetra ny anjara masoandrony ilaina ny fifandanjan-kiry miantso ny rehetra andray andraikitra sy andray anjara amin'izany fampandrosoana ny firenena izany fa ho manarakarak'izay rehefa vita ny safidinao dia tongava miambina izay vatona rotsakao ka manainga rehetra ireo fantona anisa vato mba ho tonga amin'ny efatra eny amin'ny birao fandasaham-bato ka metraka ny karim-panondrony mialoha mba ahafahana manatanteraka izany ao anatin'ny fotoana mazava raha misy olana eny anatin'ny birao mpifidianana tsy misy jiro na misy olana maro samihafa dia ny atoandro dia tsara lazaina ny tompona andraikitra mba ahafahana mamahazany olo izany arak'izay azo atao aingana arak'izay azo atao dia miaraba sahady andreo efa navita ny adidiny ary isika rehetra dia miandry am-panantenana ny fandrosoan'ny firenena ibodo na Razafindrazaka Bodoarso raha tsy ahivina dia lisitra faharoa amin'ny kandidany tima ao amin'ny boriboritany fahatelo hijanona eo amin'izay vaovao izay hatrany isika namita ny adidiny amin'ny maha olo-pirenena azy ihany koa androany i maître Ianitra Razafimanantsoa amin'izao andro nisy fifidianana solombavambahoaka izao ary tetsy amin'ny lycée moderne Ampeflo no nanatanterahany izany sy Rina Rabe Mananjara sy Erzora Zonarivony tamin'ny 7 ora sasany maraina ny maître Ianitra Razafimanantsoa kandida atolotry ny tima makavainjainga ao amin'ny boriboritany voalohany
no tonga namita ny adidiny niaraka tamin'ny ankohonany sy ny listra faharoa ny paster Roger tetsy amin'ny lycée moderne Ampeflo. Amin'ny ankapobeny dia nilamina ny fahitany ny fifidianana solombavamboaka raha tamin'ny ora izay natokavany ny fidio. Amin'izao fotoana ora itenenako zao dia milamindamina daholo aloha ny bureau de vote rehetra amin'ny ankapobeny, afa-tsareo misy olana madinidinika hoe liste électorale tsy tonga na mifamadika sy indrindrandrindra ny tena tsy fahitan'ny olona ny anarany satria nisy ny bureau de vote ny tompo dia fahazarana ny tao bureau de vote fandehanany tsy hitan'ny tao ny anarany dia misy ireo olona zany kify dia lasa nandehan'omby nefa entanina zany hoe jereo aloha ny anarana any bureau de vote vaovao zay vao makapanapa-kevitra hoe tsy fidina andeha hody amin'ny zao ora zao ihany koa raha mihoatra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia somary vitsy ny olona tonga fidy dia fanentanana no atao zany hoe tongava daholo mifidy satria zava-dehibe loatra zany fifidianana solombavambahoaka zany solombavambahoaka zay natao hiasa sy anao fifandanjana zany fahifanam-panatanteraka izany solombavambahoaka zany no atao isolovavanareo ary tena adidy le mifidy fa tsy avela fotsiny olo-kafa no mandray andraikitra eo amin'ny toerantsika zany ka tongava daholo mifidy eto moa zany dia mbola mamerina ihany ny antso ho an'ny rehetra hoe zay mbola mieritreritra anao an'izany fangalaram-bato zany na anao bulletin précoché zany efa misy toerana vitsivitsy no hitanay ary misy fanaraha-maso akaiky dia akaiky miara-miasa mpitandro filaminana izay efa misy ny plainte contre X napetraky ny candidat anankiroa miaraka pasteur Roger zany ka ireo olona zay mbola mieritreritra anao an'izany dia fantatrareo le miandry anareo satria tsy sangisangy intsony ny fiainam-pirenena ampy zay le fangalaram-bato sy fanaovana tsinitsinina andreo vahoaka izay mifidy fandrindra ny safidiny vahoaka malagasy. Ankoatr'izay dia mitety birao mpifidianana ny kandida maître Ianitra Razafy Manatso ary no amafisiny hatrany ihany koa ny fandraisana andraikitry ny tsirairay amin'ny fiarovana ny safidy. Fa nizotra ampilaminana moa zany amin'ny ankapobeny ny fifidianana solombavambahoaka ankoatra ireo olana madinidinika dia nandehatra ihany koa ny fanentanana ny olona andeha hifidy sy ireo mbola varimbarina. Rina Rabe Mananjara sy Erzo Rajoanary Vonintrano no mitatitra izay vaovao izay. Niatrika ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ity 17 Mei 2024 ity ny vahoaka malagasy mananjo ifidy. Tamin'ny ankapobeny dia mizotra ny fandehana izany fifidianana izany nateo aza ny fisian'ireo olana madinidinika fa ny tena zava-dehibe ihany koa dia ny fiarovana ny safidy izay nataony tsirairay izay mananjo ifidy ary ao anatin'ny fotoam-pifidianana tahaka an'itony amin'ny mahazava-dehibe ny fifidianana solombavambahoaka dia mba ho fifidianana tena ny safidim-bahoaka no ivoaka ao anatin'izany rehetra izany. Raha ny fizotry fifidianana dia nilamina tsara mihitsy tamin'ny enina pile mihitsy no nanomboka ny fifidianana. Hatramin'izao aloha dia mbola vitsivitsy ny olona tonga mifidy mandatsaka ny adidiny sa manao ny adidiny. Nisy hatrany moa ny fanentanana ny rehetra amin'ny fandehanana ifidy amin'izay maharara-pirenena ny fifidianana solombavambahoaka izay. Ho an'ny tao amin'ny komina Sabotsinameana kosa indray dia nisy ireo olana madinidinika teo amin'ny resaka fampitaovana ary izay ny tena hita taratra tany amin'ity komina ity nandritra ity andro ny fifidianana solombavambahoaka ity. Hita ihany koa fa nilatsaka ny tapa-avitriana ny olom-pirenena izay tonga nifidy araka ny nambaran'ny délégué tao amin'ny fokontany Soani Adanana Laurette Berton sy Manu Randriamalala. Manodidina ny 20 ka hatramin'ny 100 ny isan'ny mpifidy efa nanefa ny adidiny isaka ny bureau fandatsaham-bato tao amin'ny fokontany Soani Adanana commune Sabotsinameana distrikany Avaradrano nanomboka tamin'ny 9 ora sasany maraina ny sokafan'ny bureau fandatsaham-bato ka hatramin'ny 2 ora mahery teo eo. Ireo efa zoky olona sy ray aman-dreny ihany no maro anisa amin'izany fa ny tanora tsy dia hita mihitsy. Tamin'ny 2 ora mahery fotoana nandalovana teny an-toerana izay adiny 3 tsy hikatonan'ny bureau fandatsaham-bato dia mitandregny tantara amin'onjam-peo no nanalan'ny délégué mpifidianana ny androny satria tsy misy ny mpifidy. Nambaran'ny président de vote tao amin'ity bureau fandatsaham-bato teny Soani Adanana ity
fa nizotra araka ny tokony ho izy ihany ny fanatanterahana ny fifidianana tao amin'ny fokontany Sonedanana na dia misy aza ny indro kely amin'ny fampitaovana. Tsy nisy manko ny jiro hiatrehana ny fanisam-bato tao amin'ireo fitaovana avy any amin'ny seni ka tsy maintsy efa niomana tamin'ny labozia izy ireo raha sanatria misy ny fahatapahan-jiro. Anay teto amin'ny bureau de vote eto Sonedanana commune Sabotsinamena district Avaradrano raha amin'ny kapobeny dia somary tsy dia mavitrika zany fidy tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Samy manana safidy ny olona dia arakarak'izay ngambany dia raha arak'izao satria hatramin'ny 9 ora maraina zao zay no sokatra zao efa amin'ny 2 ora mbola vao 100 ny tonga teto. Amin'ny olona 13 sy 900 teto aloha zany ny olana kely zao tsy misy lampe torche tao anatin'ny fitaovana zay voaka fa labozia zany tsy maintsy ampiasaina raha sanatria ka misy ny fahatapahan-jiro. Tsy ivona fa nikatona tamin'ny 5 ora hariva ny biro fandatsaham-bato tao amin'ny fokontany Sonedanana commune Sabotsinamena distrikany Avaradrano ary nanomboka ny fanisam-bato. Fa hatramin'ny 10 ora maraina teo izay nandalova ny mpanao gazetinay tany amin'ireo biro-pifidianana vitsivitsy tao anatin'ny boriboritany fahatelo dia tsikaritra fa mbola ambany dia ambany ny tapa-avitrian'ny mpifidy izay tonga nandatsabato nanomboka tamin'ny 9 ora maraina izay nisokafany izany biro-pifidianana izany. Lorette Bertona sy Manora Andre Malalatra ny. Isan'ny biro fandatsaham-bato ao amin'ny boriboritany fahatelo ny EPP Andravoahangy faharoa izay misy biro fandatsaham-bato miisa 9. Raha ny isan'ny mpifidy efa tonga nanomboka tamin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora sasany dia nanodidina ny 30 isaky ny biro fandatsaham-bato izany. Ho an'ny teny amin'ny EPP Akady Fotsy faharoa indray, 500 ny mpifidy ihany no mbola nifidy teo anelanelany tamin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina. Ahitana biro fandatsaham-bato miisa 4 kosa ity tetsy amin'ny EPP Akady Fotsy faharoa ity. Azo lazaina ny lamina ny fizotran'ny fifidianana aloha hatramin'ny naraina, hoy ny filohan'ny biro fandatsaham-bato tao amin'ny EPP Akady Fotsy faharoa. Ty amin'ny faritranay ety moa zany Antananarivo fahatelo eto amin'ny bureau de vote na Akady Fotsy 2 dia nanomboka tamin'ny 9 maraina ny bureau de vote no nisokatra. Hatreto aloha zany tena azo lazaina mihitsy tena vitsivitsy ny tapa-avitriana hatramin'izao antsika miteny izao tena mbola vitsy dia vitsivitsy satria ngambany no le izy hoe alatsinainy misy antony hoe lava be loatra le weekend dia fa mbola 8 eo ihany mandrapariva ny andro zany. Saika mbola ambany araka izany ny tapa-avitrian'ny mpifidy tonga nandatsabato tamin'ny tapany maraina ny alatsinainy 7 Mey teo. Tsy dia narisika firy tamin'ny fanefanan'ny adidiny sy ny ankamaroan'ny olom-pirenena tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka izay nitanterahana androany ity. Raha ny faneho-kevitry ireo olom-pirenena dia noho ny tsy fatokisana ireo mpikarakara ny fifidianana sy ireo karazana osoka hita tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo no antony nampiena izay tapa-avitriana izay. Birao fandatsaham-bato maro ihany koa no efa nahitana tsy fahatombanan'ny lisy-pifidianana isan'izany moa ny tetsy amin'ny boriboritany fahadimy. Teto amin'ny EPP Analamahitsy nisokatra tamin'ny 9 ora maraina ny birao mpifidianana saingy antsasakadiny taorin'io vao nisy ny olom-pirenena tonga nanefa ny adidiny. Tamin'ny 9 fotsiny tsy mbola nisy olona tonga teo fa tamin'ny 9 sy sasany vao nisy olona tonga mifidy. Tsy dia narisika zany ny olona tonga mifidy, vitsy dia vitsy ny olona tonga mifidy. Amin'izao amin'ny 20 sy fahatelony zao dia mbola eo amin'ny 115 zany ny olona tonga mifidy nefa ny voasoratra 686. Profo izany fa tsy dia marisika loatra tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity ny ankamaroan'ireo olom-pirenena raha oharina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany sy faharoa. Raha ohatra ny fahitako azy zao dia tao ohatra zao be ny olona kanefa androany toatra ny vitsy kely tsy misy tsy nilahatra mihitsy nefa za ny atoandro mihitsy vao tonga tsy mavitrika mihitsy tsy mavitrika za zao ny andehanako tia dia mba sitrany mba misy point mba maromaro anisy amin'izay fireko mba sitrany zany fa efa matahotra zay hoe hiverina amin'ilay taloha ihany ty zavatra ty. Hiverina tamin'ilay tsy fahamarinana nanjaka tamin'ny fifidianana teo aloha
zay ny tena mahatonga ny olona tsarisika satria na hifidy ary izy tsy mety ny teo ihany mivelona. Isaky ny fifidianana dia misy filaharana foana eto amin'ny tifokotanina ity. Zao nefa tsy ahitana taratra hoe milahatra mihitsy, tena tsisy olona mihitsy. Dia izay no ohatran'ny mahavarinana fa inona ny antony mahatonga le olona tena malaina mifidy. Ao ihany koa nefa ireo nazotony andeha hifidy saingy tsy voasoratra tao anaty lisy fifidianana ny anarany raha toa ka efa nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany sy faharoa izy ireo. Tranga izay isan'ny nanaitra ny sainy maro ihany koa. Zavatra trikarotra fotsiny dia reo olona mifidy tamin'ny premier tour sy deuxième tour dia tsy tafiditra ao anaty lisy fifidianana. Nefa efa voarifety daholo ny lisy fifidianana rehetra sao dia hoe mivadika any amin'ny bureau de vote hafa fa misy vitsivitsy ihany tsy tafiditra tao anaty lisy fifidianana. Ao amin'ny tokantrano misy anako misy efa mianaka izay zany nefa mifidy ao. Zany hoe mahay aminao zany le zanako anankiroa sy ny dadany dia tsisy ao le zanako. Nefa premier tour deuxième tour tamin'ny présidentielle trop daholo dia tonga ny androany dia tsy ao le zanako. Isan'ireo nanefa ny adidiny teto amin'ny birao-pifidianana EPP Analamahitsy ihany koa ny kandida ho solombavam-bahoaka totry ny Antokotim ao amin'ny boriboritany fahadimy. Toy izao ny fanehon-keviny raha tafaresaka taminay. Efa firy taona ny karakarana fifidianana raha tompona andraikiseho asy reo le ekipa mpiara-miasa ve manao fanahinina na misy ve sanatriny izany tompona andraiky mpanjakana na kandida izay mitsabaka amin'ny hoe andraikitry ny senia sy ny andraikitry ratsamangaiky ny senia aty anivon'ny distrika ka dia manetana anareo tompona andraikitra mba hanara-masakaiky raha nao ezaka misy kokoa satria mbola maro ny fifidianana isy eto amin'ny firenena fa raha ohatran'izao foana no hitoy dia azagagy ianareo raha ohatra ka hiavitsy zany tapavitriana zany. Tsikaritra tamin'ireo birao-pifidianana maro izay nolalovanay androany fa olon-dehibe efa zokonjokony efa nahazo azo taona avokoa ny ankamaroan'ny olom-pirenena tonga ny fidy androany. Ny zotra ampilaminana kosa amin'ny ankapobeny ny fifidianana na dia somary nangingina aza. Misy ampahambokatra vitsivitsy izay voarainay reto ary ampahafantarina anao ho an'ny teto Antananarivo manokana zany. Tao amin'ny fokontany Ambatolampy Atehiroka tao amin'ny birao fandatsambato fahatelo zany dia nitarika nisy kandida avy amin'ny Antokotima izay nahazo ny vato 140 ary manaraka azy eo ny avy amin'ny IRD nahazo ny vato 770 tao amin'ny fokontany Ambohidro Avaratetezana kosa dia nitarika hatrany ny avy amin'ny Antokotima izay nahazo ny vato 870 ary manaraka azy eo ny avy amin'ny IRD nahazo ny vato 470 ho an'ny Tetsy Atsimondrano ao amin'ny distrikana Atsimondrano ao amin'ny fokontany sy Avaraboatra Itosy kosa dia nitarika ny avy amin'ny Antokotima nahazo ny vato 420 azafady ary manaraka azy eo ny avy amin'ny tsy miankina zany nahazo 130 ary ny avy amin'ny IRD nahazo 720. Fa tamin'ity androany ity ihany koa dia nanao fanambarana ny avy amin'ny sehatra mpanara-maso ny fifidianana safidy dia tsy amin'ny ivitoerana Ambatonakanga ny ariva teo. Betsaka ho izy ireo ny tsy fanarahan-dalàna hita toy ny hoe maro ireo olona izay tsy manana kara-panondro nefa afaka nanefa ny adidiny. Germaine Menjanary sy Erzora Jonarvony no mitatitra izay vaovao izay. Voaja ny fepetra sy ny fombafomba mpifidianana amin'ny ankapobeny. Isan'ny toe-zavatra mampalahelo anefa raha ny fahitany ny avy eo anivon'ny safidy azy ny fienany ny tahany fandraisana anjara latsaky ny 520 isanjato hatramin'ny 12 atoandro. Na izany aza nefa dia misy ireo tranga tsy fahanaran-dalàna hita indrindra fa tamin'ny fizotry ny fifidianana izay mifandraika amin'ny tsy fahaiza-manao ny mpikambana eny anivon'ny birao-pifidianana tamin'ny tsy fanajana ny fepetra sy ny fombafomba araina amin'ny fifidianana. Raha ny fantatra dia mahatratra 740 ny antso momba ny tsy fahatomombanana voaray tamin'ny alalan'ny laharana maintso ka 720 dia noraisy ny cellule de veille an-tanàna avokoa. Efatra faingo 3 isanjato ny birao-pifidianana nahitana fomba fifidianana tsy manara-dalàna toy ny mpifidy tsy manana taratasy famantarana ny maha-olom-pirenena sady tsy voasoratra anaty lisitra raha ny fanazavana. 770 isanjato kosa ny birao-pifidianana nampiasa bileta tokana voasiny araky ny voalazan'ny lalàna.
ny ariva teo dia nisy ny fanambarana izay nataon'izy ireo mahakasika indrindra izay zotra mpifidianana izay. 3 isanjato ny fandraisana anjarany ireo mpifidy zany tamin'ny 12 ratoandro teo. Misy mpifidianana 4 isanjato nahitana fomba fifidianana tsy manara-dalàna, zany hoe fidy tsy manataratasy famantarana maha olom-pirenena sady tsy voasoratra anaty listra nefa afaka ny fidy ihany. Ny 7 isanjato amin'ny mpifidianana nampiasa bileta tokana voasonia araka ny voalazan'ny lalàna. Ny 7 isanjato kosa ny mpikambanenan'ny mpifidianana dia manamarina hatrany ny taratasy fanamarinana ny maha olom-pirenena. Aotra 7 isanjato kosa andreo mpanara-masany dia nahita mpifidy tsy nanao sinia ny lisy-mpifidianana. Latsaky ny 1 isanjato zany ireo mpanara-maso nahita mpifidy tsy nanao sinia ny lisy-mpifidianana. Eo amin'ny 3 isanjato amin'ny mpifidianana kosa dia nahitana savorovoro sy korontana. 7 isanjato amin'ny mpifidianana dia nahitana farafaratsany solotenana kandida 3. 4 isanjato amin'ny mpifidianana kosa dia nandalovan'ireo mpanara-maso nasionaly hafa ankoatra ny safidy. Ny zoma faraka amin'ny 30 ny volana Mey zao moa amin'ny foloro dia anao tatitra voalohany momba ny fizotra ny fifidianana ny ivotoerana eo amin'ny Braony safidy eny Ambatona Kagayany raha ny fanazavana andrasana arak'izany ny toy ny vaovao. Mbola misy ihany moa zany ireo ampahamboakatra voaray ho an'ny teto Antananarivo tao anatin'ireo boriboritany vitsivitsy ho an'ny tetsy amin'ny boriboritany fahenina fokontany sy Ambohavay ao anatin'ny Braofandatsambato misa 4 zany dia nitarika ny avy amin'ny Antoko-Tsim izay nahazo ny vato 470 ary manaraka azy eo ny avy amin'ny ERD izay nahazo ny vato 3 380 ho an'ny tetsy amin'ny boriboritany faharoa kosa ao anatin'ny fokontany sy ankazo tokana andafy avaratra atao anatin'ny Braofandatsambato faharoa zany dia nitarika ihany koa ny Antoko-Tsim ary nahazo ny vato 720 ary manaraka azy eo ny avy amin'ny ERD nahazo vato 270 ary ny tao amin'ny boriboritany voalohany izay azo lazaina hoe efa ny vokatra rehetra mihitsy moa zany ireto voangona ireto tao anatin'ny Braofandatsambato 530 amin'ny 720 zany dia nitarika ny Antoko-Tsim izay nahazo ny vato 720 ary manaraka azy eo ny ERD nahazo ny vato 770 ajantsika hatreo ny vaovao mikasika ny fifidianana fa evatsika lafim-baovao hafa isika nodimandry ny 20 Mey lasa teo i Andriambolatina Miaritsofo na i Mitso amin'ny afatarany maro azy ao amin'ny tarika Rikalavazo noho ny fahatsetsemany lalandra no nitarika izao fahafatesany izao na dia efa nisy aza ny alanenina tamin'ny fitsaboana azy. Andao rahantsika vetrany ary ny mombamomba azy. Misaona ny tontolon'ny zavakanto malagasy nindao ny fahafatesana ny 20 Mey teo i Mitso ao amin'ny tarika Rikalavazo rehefa nivahiny 430 taona teto an-tany. Andriambolatina Miaritsoa no tena anarany. Izy dia mpitovy mpikambana mpamorona an-tarika, mpamorona sady mpihira, mpively amponga, mpitendry gitara beso ihany koa. Tsy aivana ny 4 Mey teo no efa narary mafy teny amin'ny hôpitaly Achera tao amin'ny service réanimation i Mitso. Araka ny loharanom-baovao azo nanao AVC chimique intelo izy tao anatin'ny iray volana ary ny 20 Mey teo ny fanotelony izay namparatsy ny toe-pahasalamany. Raha ny fanazavan'ny mpitsabo dia ny zavatra amin'ny mediastany ka mahatonga ny kohaka efa naritrela sy ny fivainganandra atao aminy. Tsara ny mampafantatra fa efa teo am-piomanana alefa hotsaboana any La Réunion i Mitso saingy izao tsy tana izao antsony ny ainy. Araka ny fandaram-potoana dia ny alarobia izao ny fandevenana izay ho tontosaina any Anjozoro. Singing cheesy, and in a very
sampana fampalalam-baovao ny MBS sy ny fianakaviam-be ny MBS iray manontolo dia mankahery ary mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ny Mitso. Dia izay ihany koa no mamarina ny vaovaontsika tamin'ity androany ity. Tiana manamarika ity ampamaranana fa misy hatrany moa zany ny fanarahana ho tsy tapaka ny voka-pifidianana vonjomaika izay avoakanay eto amin'ny fahitalavitry ny MBS dia manasanao tsy saraka aminay hatrany dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray ny tenako mandra-piana tompoko.